miarabantsika rehetra ny ankizy eto amin'ny Tangalamaintso anankitelo zahay ny antony pisinay de ankinoavy ny tanora de noho izany manampy ireo sahirana eny amin'ny EPP zahay fa manampy azy eo mampianatra misy programme telo be zao zahay tolory izy jereo izy de toany izy tolory izy amin'ny alalan'ny fanampiana ara-pitaovana jereo izy mampianatra anazy amin'ny alalan'ny matiera enina be zao zay mandritra ny enina herinandro inavy ary ireo dia français, anglais, développement personnel, civisme de art métier de environnement ary ny farany de toano izy amin'ny alalan'ny fampirisiana ireo ray aman-dreny tsy hanajanona ny zanany tsy hianatra de manampy andrzareo arakasa izahay miantso anareo hatrany zany zay amin'ny firotsahana tritrapo anampy anay ary koa mila fanohanana indrindrindrindra ara-materialy sy don zay fanomezana omenareo anay de manantena anareo misy koa ny asa sosialy izay ataonay amin'izany manentana antsika hatrany ary hirotsaka raha ohatra ka manaitra anareo izahay de manantena anareo zay veloma